Ho an'i Jesosy irery ihany no anton'izao fijoroana vavolombelona izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ahy. Isan'ny olona tena farak'izay nanana hetaheta hitady an'Andriamanitra hatramin'ny fa mbola kely, fa Andriamanitra nahafantatra ny fotoana dia na dia teo ary izay hetaheta izay dia navelany aho nandalo fikarohana tetseroa nanomboka tany amin'ny atoko-pivavahana fifoazana hatramin'ny tany amin'ireny evangelika maro samihafa ireny tsy nandanako avokoa satria tena nisy hetaheta hitady an'Andriamanitra tao anatiko. Amin'ny fotoana anankiray dia namaky fampianarana tamin'ny internet izay aho dia tany nahafantarako hoe ny mivavaka kay tsy fombafomba ety ivelany fa ny mivavaka fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny ten'Andriamanitra tsy hoe raha rehefa mivavaka ianao dia akaton'ny tranonao dia mirindrinao. Izany ohatra hoe ilay mankany am-piangonana no mivavaka, ilay manao akanjo ety ivelany, ilay miditra atoko sampana etsy sy eroa manana andraikitra, fa ny mivavaka kay tsy tahaka an'izany. Dia tao anatin'ireny fivezivezena tetsy sy eroa ireny dia namatotra anahy ny fahotana, namatotra anahy ny fitiavana an'izao tontolo izao, ny karazana fanenjehana lamaody raha azo lazaina an'izay anga hoe ny fitiavana zavatra rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny heveriko fa azo nampiarahana niaraka tamin'ny fivavahana izany. Amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra dia nahafantatra hoe izany fiangonana tsy atoko-pivavahana, tsy fanenjehana fotoana, tsy firahana ao anatin'ny sampana fa tena hoe tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fo, fiampatrenona an'i Jesosy ao anatin'ny fo. Tamin'izay fotoana izay tena nahitako fa tsy vesatra intsony ilay mivavaka, tsy fanenjehana fotoana isaky ny alahady na sabotsy, tsy izany intsony fa tena hoe fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na alina. Rehefa teren'ny fanamasina mamaky baiboly dia mamaky tsy hoe misy karatra vakiana dia tsy maintsy mamaky, tsy izany intsony. Raha ihany koa hoe tsy tonga anatina fotoana lahady na ao anatin'ny herinandro dia tsy voageja intsony hoe fa naninona no tsy tonga. Izany ilay mivavaka, manafaka ao anatin'ny fombafomba Jesosy Kristy ary tao anatin'izay dia tsy tandrotandroko akory fa lasa nakahala fahotana, lasa tsy tiako intsony izao tontolo izao sy ny filany, lasa tsy te hijery horonan-tsary intsony aho, horonan-tsary mihetsika izay tsy mitondra edification anara izay angamba ny azoko ilazaina anazy. Lasa marikoriko anahy na tsy te herehako intsony ny fombafomba ety amin'izao tontolo izao, ny heverina hoe fahafinaretana fa ny any ahitako mahafinaritra anahy dia mamaky ny tenin'Andriamanitra, ny fanerasera, mipiraitam-po amin'ny tompo, miara-mivavaka sy manaty ny fiderana. Tsy niterenizaniza tao anatin'izany fa Andriamanitra tamin'ny fotoana niaraka ilazaiko tao no nanendry ary nahatonga anahy hoe hanana an'izay fiainam-baovao izay. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa misy mahasamihafa ny tena mivavaka sy ny mivavabavaka. Ary ihany koa ny ao anatina fombafomba-pivavahana araka ilazaiko tao hoe betsaka ny sampany efa nisy anahy. Fa teny anankiray izay no nomen'i Jesosy anahy hoe Jaona 10 hoe ny ondriko maheno ny feoko ary izaho mitondra azy mivoaka. Nitondra anahy mivoaka tao anatin'ny fombafomba-pivavahana izy ary afaka manompo azy malalaka tsy andevozin'ny atoko-pivavahana intsony. Ho anao izay mety mbola ao anatin'izany, raha tena mihika ianao mitady an'Andriamanitra dia ho avy izy ampahafantatra an'i Jesosy Kristy ilay lalana tokana sy fahamarinana ahitanao ny fiainana mandrakizay. Amen.